andeha ary hitsangana isika ry havana natanteraka ny hira hazakazaka masina. Petraksika ry havana. Ry havana malala, anio alahady fahadimy ny volana Oktobra 2020, alahady faha-20 manaraka ny Trinité, hibanjinantsika ny loha hevitra vaovao, Mamoria vokatra ho an'ny Tompo. Ny liturjia amin'ny endriny faharoa ny ombonantsika ao anatin'izao Fanompoampivavahana izao. Andeha oman'ny ompelatanantsika ny salamo FTV-AFiFaB andininy voalohany sy ny faharoa hiderahantsika an'Andriamanitra. Arahany hira FTV-100 andininy voalohany, fahatelo ary ny faefatra ary ho faranantsika amin'ny vavaka izany. Ry havana malala rehetra ao amin'ny Tompo, ho ampitomboina ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny famindrapo ary ny fiadanana avy amin'ny fahalalana tsara an'Andriamanitra sy Jésus-Christ Tompontsika. Amen. Mitsangana andeha hisaotra sy hideran'Andriamanitra isika amin'ny fiarahantsika mamaky ny salamo FTV-AFiFaB andininy voalohany sy ny faharoa ary arahany hira FTV-100 andininy voalohany, fahatelo ary faefatra ary tsy hipetraksika raha tsy aorianany vavaka. Salamo FTV-AFiFaB andininy voalohany sy ny faharoa amin'ny anarany Tompo. Amen.
Mpivavaka sika ry havana, ry Andriamanitra rainay eo, rainay amin'ny alalan'i Jesokristy, midera sy mankalaza ary manome voninahitra anao zahay. Fa Andriamanitra avo indrindra tokoa ianao, Andriamanitra mpanjaka lehibe ambony tany rehetra ianao, Andriamanitra mpamorona anay sy izao rehetra izao. Midera sy misaotra anao zahay, fa efa namonjy anay ianao noho ny fitiavanao, dia ny fanavotanao anay izay tanteraka tao amin'ny Jesokristy zanakao. Raisy Tompo, hoanitra kasitrahana eo anatrehanao ny fiderana sy ny fankalazana ary ny fisaorana izay asandratra eo anao. Manoloana izany rehetra izany anefa ry Tompo, menatra sy mangaya zahay, tsy marina ary nanao izay tsy mendrika teo anatrehanao. Matetika dia ny sitraponay adala hatramin'ny tanterahanay, fa tsy ny sitraponao, ary minimana mpitsofina eo anatrehanao zahay. Mifony izay Andriamanitro, mamelany elokay, meteza ianao hanafaka anay ary hanadio anay ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra noho ny amin'ny ranao Jesokristy. Matoky izay fa Andriamanitra mpamindra fo ianao, ny fo torotoro sy mangorakoraka tsy mba ataonao tsinitsinina, ka mamela ny elokay ianao. Koa dia raisinay amin'ny finoana tokoa izany Tompo, ny famelan-keloka izay atolotrao. Misaotra Tompo, misaotra e. Atrefeno ary Tompo izao fanompoana masina tanterahanay izao. Meteza ianao fa namasina hiasa manan-kery aty anatinay, ka izay rehetra tanterahanay dia tena fanomezam-boninahitra anao Andriamanitra, ary tsy tahaka ny nidiranay teto no hivoahanay kosa fa hoeniko ny fahasoavanao izay. Dia amin'ny anaran'i Jesokristy Tompo sy mpamonjy anay no anaovanay izao vavaka izao. Amen. Petraka sika ry havana. Ry havana malala, tonga amin'ny fotoana ankalazana ny tenin'Andriamanitra isika, ka ny fotoana ho an'ny ankizy sy ny tanora no hanombohintsika izany. Ataontsika ny hira fa 720 andininy voalohany sy ny faharoa, hitsangana avy hatrany kosa ny ankizy sy ny tanora rehetra ary ny avy ao amin'ny sampana sekoly alahady. Miarabantsika rehetra ny sampana sekoly alahady, hivavaka isika toko. Andriamanitra, misaotra anao izahay amin'izao fotoana izao ny ankizy sy ny tanora, ampitoera aminay ny fanahy masonao, ahaizanay mampiatra ny teninao amin'ny fiainanay. Misaotra iray eo. Amen. Mahazao toerana tompoko. Sakafo ny baibolintsika ao amin'ny Amosa, toko 4 andiny 12 tapany B. Amosa, toko 4 andiny 12 tapany B. Rehefa hita dia rahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy. Dia miomana iona amin'Andriamanitra ao. Dia miomana iona amin'Andriamanitra ao. Fanao ny fiangonana isam-bolana moa rakizy
ny mamangy sy mampandray any atokantrano ho an'ireo olona tsy afaka mandray fanasan'ny tompo any am-piangonana noho ny antony maro samihafa. Indray andro dia namangy sy nampandray tao amin'ny tokantrano nandray matorakoto sy ramatoa-bakoly vadiny ny tompon'andraikitra tamin'izany. Mariana moa fa andray matorakoto dia efa nahazo azo taona ihany ary jamby izy satria tsy mahita tsono masony roa. Dia rehefa tonga tao an-trano dia indro nanomboka natao ny hira ho fiomanana amin'ny fandraisana amin'ny fanasan'ny tompo. Fa ny zavatra natsikaiky dia izao: raha mbola teo am-pivavahana sy nanamasina mofo sy ny kapoaka ny mpitandrina dia inizao fa nisy takotra vilany ny anjera ka naneno mafy tany ambadika tany. Nanoloana izany dia niantsoantso mafiavatra ny andray matorakoto hoe: ohatra bakoly jereo izany any an-dakozia izany fa lasa ny saka ny laoka. Dia indro fa nikoropoka tokoa ramatoa bakoly ary lasa niazakazaka nakany an-dakozia avy hatrany izy, voatery ny ato moa sy nitsahatra ny fanompoampivavahana vokatra izany. Ny lesona sahana amin'ny tantarantsika dia hoe rehefa manompo an'Andriamanitra isika dia mety hisatrano ny zavatra hitranga mba tsy hahalavorary izany. Tsy tian'ilay ratsy mihitsy ny hanompontsika an'Andriamanitra ao anatin'ny fahalavorariana, noho izany dia ilayntsika tokoa ny miomana fatratra sy malina rehefa hanompo an'Andriamanitra isika. Ny zavatra kely mety tsy ho voatandrina mantsy dia mety hanimba ny fizotry ny fanompoana manontolo. Teto izao ohatra dia noho ny lakozia tsy voahidy tsara dia tafiditra ny saka ka nikorotana ny fanompoampivavahana. Raha ianao izao ohatra ny teo amin'ny toeran'izy mivady dia inona nataonao? Nanohy ny fanompoampivavahana ve sa nandeha nakany an-dakozia araka nataon'izy ireo? Ary raha ianao kosa ny teo amin'ny toeram-pitandrina dia inona koa nataonao? Dia miomana ary isika iaona amin'Andriamanitra araka ny teny tao amin'ny Amosa teo Amosa 4:4 tapany B raha antsika mamaky dia miomana iaona amin'Andriamanitra. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Ovakitsika amin'ny sesiny soratra masina velarintsika amin'izany ny boky Nehemia. Nehemia 7:10 andininy 10 ka hatramin'ny 14. Nehemia 7:10 andininy 10 ka hatramin'ny 14. Fa mialohan'izay aloha dia anondrika ny lohantsika hivavaka. Jesosy, miomana iaona aminao izahay ankehitriny amin'ny alalan'ny teninao. Miasa aty anatinay fanamasonao, omeo anay ny sofina mahay mandre, ny saina vonina anakatra ary fo mahay manaiky izay lazainao aminay. Indreo ny mpanomponao na ny amaky ny teny na ny tory dia ianao no anendriny lelany ka tsy izy tsy ho latsaka ny teny. Dia andray ny tandrify azy ny tsirairay. Amin'ny anaranao no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary hitako fa tsy voaloha ny fiveloman'ny Levita, ka dia samy efa nandositra ho any an-tsahany avy ny Levita sy ny mpihira izay manao ny raharaha. Dia nifandahatra tamin'ny mpanapaka ka nanao hoe: nahoana dia ilaozanao ny tranon'Andriamanitra? Dia namory azy aho ka nametraka azy teo amin'ny toerany avy. Dia nentiny Joda rehetra ho ao amin'ny trano firaketana ny ampafolony vary sy ny ranom-boaloboka ary ny jiloilo. Ary nanendry mpitandrina sy trano firaketanao dia Selemi mpisorona sy Sadoka mpanoratra ary Pedai avy tamin'ny Levita. Ary manarakaraka azy telo lahy dia Hanana zanaky Zakora zanaky Metani fa natao mahatoky ireo. Ary ny adidin'ireo dia ny izara ho an'ny rahalainy. Tsarovy noho izany ry Andriamanitro ka zakosehana ny soa nataoko tao amin'ny tranon'Andriamanitro sy ny amin'ny raharaha tokony atao ao. Filazantsara ny soratan'i Matio 2:2 ny 1:1 ka hatramin'ny 4:40. Ary ny asan'ny apôstôly 4:4, asan'ny apôstôly 4:4 ny 7:20 ka hatramin'ny 20 no hamarana anazy. Ary Jesosy namaly
dia nilaza fanoharana taminy ndraika nanao hoe ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny mpanjaka izay nanao fanasana fampakaram-bady ho an'ny zanany lahy, ary izy naniraka amin'ny mpanompo ny antso izay efa nasaina mba hakao amin'ny fampakaram-bady, fa tsy nety ho avy ireo. Dia naniraka mpanompo afa-koa indray izy ka nanao hoe lazao amin'izay efa nasaina hoe indro efa voavoatra ny nahandroko, efa voavony ny omboko sy ny nafahiko, ka efa voavoatra avokoa ny zavatra rehetra. Ko mankanesa ty amin'ny fampakaram-bady ianareo, nefa tsy nahoany akory izany, fa samy lasa nandeha izy, ny anankiray ho any amin'ny sahany ary ny anankiray ho amin'ny varony, ary ny sisa ny sambotra amin'ny mpanompony dia nisetrasetra taminy ka namono azy, ary dia tezitra ilay mpanjaka ka naniraka ny miaramilany, dia nandringana izany mpamon'olo izany sady nandoro ny tanànany. Dia hoy izy tamin'ny mpanompony, efa voavoatra ny fampakaram-bady, fa izay efa nasaina ny tsy mendrika, koa makanesa ianareo any amin'ny sampanandalana, ary izay hitanareo dia asao ho ao amin'ny fampakaram-bady. Dia mivoaka ho any amin'ny lalany reny mpanompo ireny ka namory izay rehetra hitany, na ny ratsy na ny tsara, ary dia feno mpihinana amin'ny fampakaram-bady. Ary noho ny efa niditra ny mpanjaka izany mpihinana, dia nahita lehilahy anankiray izay tsy ny akanjo fitondra amin'ny fampakaram-bady, dia hoy izy taminy, ry sakaiza, ahoana no hidiranao eto, nefa ianao tsy miakanjo ny akanjo fitondra amin'ny fampakaram-bady? Dia asiana izy. Ary dia hoy ny mpanjaka tamin'ny mpanompony, afatory ny tongony aman-tanany, dia ario any amin'ny maizina ny ivelany izy, any no hisy ny fitomaniana sy ny fikotroanify, fa maro no haitsoina nefa vitsy no vidiana. Ary nisy jiosy tonga avy tany Antiokia sy Iconium izay nitaona amin'ny vahoaka ka nitora-bato amin'ny Paoly, dia nitarika azy hoe nivelan'ny tanàna satria nataony fa efa maty izy, fa noho nanodidina azy ny mpianatra dia nitsangana izy ka lasa niakatra ao an-tanàna. Ary noho ny ampiso dia niala tao izy Barnabasy ka nakany 𝙁𝙑𝙑, ary efa nitory ny filazany tsara tamin'izany tanàna izany izy ka nahazo mpianatra maro, dia niverina nakany Listra sy Iconium ary Antiokia indray izy. Nampahery ny fanahin'ny mpianatra ka nananatra azy aharitra amin'ny finoana, sady nilaza fa tsy maintsy ho amin'ny fahoriana be no hidirantsika amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ary efa nanendry olona teo amin'ny isam-piangonana izy, dia nivavaka sady nifadianina ka nanolotra azy ho an'ny Tompo izay efa ninony. Ary rehefa nandeha namaky an'i Pisidia izy, dia tonga tamin'ny Pamfilia, ary noho ny efa nitory teny tany Perika izy, dia nidina nakany Atalia, dia niondrana tsambo niala teo izy akany Antiokia, izay efa nanolorana azy ho an'ny fahasoavan'Andriamanitra ho amin'ny asa izay novitainy. Ary rehefa tao izy ka namory ny fiangonana, dia nilaza izay rehetra nataon'Andriamanitra tamin'ny nombany azy sy ny namoahany varavaram-pinoana ho an'ny jentilisa, dia nitoetra elaela ihany tamin'ny mpianatra izy. Amen. Ray masino. Mialohany andraisantsika ny afatra Andriamanitra izay hoentin'ny mpanompony dia andeha ataontsika ho mpitsanganana ny hira 107 andininy voalohany. See
Mipetraka amin'ny fiangonana. Mampitombona aminareo hatrany ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesokristy Tompo. Amen. Ny tenin'Andriamanitra hotorinana io dia ny filazantsara araka ny Matio 2:20 hatramin'ny 4:10. Ho velarintsika manoloana antsika izany soratra masina izany, izay sarihana ny saintsika akana ny afatra nefa dia ny 4:10, izay amitiana ny Jesosy ny fanoharana izay nataony teto. Denge raha antsika rehetra mamaky izany 4:10 zany amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fa maro no antsoina nefa vitsy no fidiana. Fa maro no antsoina nefa vitsy no fidiana. Ity fanoharana ity dia mampatsiaro sy mampafantatra ny olona fa asain'Andriamanitra ho amin'ny fanjakany avokoa ny olona rehetra tsy ankanavaka. Ary zany no fanoharana ataon'i Jesosy tokoa eto. Fanoharana izay ilazan'i Jesosy ny amin'ny hoe misy mpanjaka anankiray izay manondro an'Andriamanitra ray, manomana mamboatra fampakaram-bady lanonam-be, fampakaram-bady ny zanany lahy, dia nanasany olona. Zany le zavatra misy eto. Fety be zany. Dia izao aloha ny zavatra tonga ao an-tsaina mialohan'ny hidirana amin'izany. Fety be tokoa ny fampakaram-bady. Ary rehefa amin'ireny fotoana ohatr'ireny dia misy olona voatsonga mihitsy asaina. Reto ny fianakaviana akaiky, reto ny namana akaiky. Dia anaterana fanasana. Tonga mihitsy makany amin'ny isa-tokantrano manatitra an'izany fanasana izany ilay tompo-panasana. Zany zavatra misy. Ny zavatra misy indraindray dia voafetra noho ny amin'ny antony samihafa, dia voafetra ny olona asaina. Indraindray manontany ny ao an-trano hoe firy ny nasaina? Anankiroa ihany. Dia dandasineny ihany zany. Zay zany tsy voasa mihitsy. Dia hitantsika amin'izany fa ny hoe maniry ho asaina, ho amin'ny fety, ho amin'ny lanonam-be, ho amin'ny fampakaram-bady toy izany avokoa zany ny olona raha ny tokony ho izy. Kanefa ao anatin'ilay fanoharana izay ataon'i Jesosy dia tsy zany ny zavatra misy. Namboatra fanasana ilay mpanasa, le rain'ilay zazalahy, nasaina ny olona ary izay nasaina niavonavona, tsy nisy tonga. Samy nandeha tany amin'izay nalehany, tany amin'ny sahany, tany amin'ny varony, dia mampieritreritra zany. Ary zany no mahatonga Jesosy iteny eo amin'ilay 4:10 hoe fa maro no antsoina nefa maninona izy? Nefa vitsy no fidiana. Teny mampieritreritra io. Miandro valiny matotra amin'ny fanasany ny mpanjaka. Iza le mpanjaka teo? Andriamanitra. Iza no asaina? Ny olona rehetra. Miandro valiny matotra ho amin'ny fanasany. Dia fanasana ho ao amin'ny fanjakany lay mpanjaka Andriamanitra zany. Mba hatakaratsika marina izay ambaran'ny tenin'Andriamanitra eto dia ndeha ho zaraintsika roa ny afatra. Zao ny fomba izarantsika azy. Zaraintsika roa fotsiny ilay 4:10 io. Ka ny tapany voalohany ny fizarana voalohany, ny tapany faharoa ny fizarana faharoa. Ahoana moa ilay tapany voalohany? Fa maro no antsoina. Fa maro no antsoina. Araka ny ambara teo amin'ny fanoharana, mpanjaka anankiray izay anondrona an'Andriamanitra ray dia manomana lanonana fampakaram-bady ho an'ny zanany lahy, izay tsy iza fa Jesokristy manao ny fanoharana ihany eto. Ireo nasaina voalohany dia Israely sy ny mpitarika ara-pivavahana teo amin'izany firenena nofidian'Andriamanitra zany. Nanamavo tsy niraharaha zany fanasana nataon'Andriamanitra ho azy ireo zany anefa izy ireo. Ary nisy mihitsy aza tamin'izy ireo nanao herisetra tamin'ireo mpanompo izay nirahan'ny mpanjaka anasa azy ireo ho amin'izany fanasana lehibe zany. Inona nataon'ny mpanjaka nanoloan'izany? Tsy nifoanany tsy nifoanany ilay fampakaram-bady. Ary ilay mbola nataony aza dia nitariny ny fanasana. Nitariny ny fanasana. Iantsona ny olona rehetra tsy ankanavaka. Dia zao ny voasoratra eo amin'ny 9:1-11. Dia raha tsika rehetra mamaky ny anaran'ny Tompo dia hoy izy tamin'ny mpanompony, efa voavoatra ny fampakaram-bady,
fa ny efa nasaina no tsy mendrika. Ko makanesy ianareo any amin'ny sampanandalana, ary izay hitanareo dia asao ao amin'ny fampakaram-bady. Dia nivoaka ho any amin'ny lalana ireny mpanompo reny ka namory izay rehetra hitany, na ny ratsy na ny tsara, ary dia feno mpihinana ny fampakaram-bady. Ary noho nefa niditra ny mpanjaka izany mpihinana, dia nahita lehilahy anankiray izay tsy niakanjo akanjo fitondra amin'ny fampakaram-bady. Naniraka mpanompo teny amin'ny sampanandalana ilay mpanjaka mba hiantso ny olona rehetra tsy hankanavaka ho ao amin'ilay fampakaram-bady ny zanany. Dia izay nidika an'ilay hoe maro no antsoiny, maro no antsoiny. Le maro no antsoina zany dia midika hoe ho an'ny olona rehetra tsy hankanavaka ny antson'Andriamanitra, ho an'ny olona rehetra tsy hankanavaka ny fanasan'Andriamanitra ho ao amin'ny fanasany, ho ao amin'ny fampakaram-bady ny zanany. Dia tsy inona zany fa ny fanjakan'ny lanitra tsy voafetra ho an'ny olona izay heverina ho mendrika na ho an'ny olona vitsivitsy izay voafaritra ny fanasan'Andriamanitra, fa ny fahasoavan'Andriamanitra dia ho an'ny olona rehetra tsy voafetra amin'izao tontolo izao. Le hoe ny eny amin'ny sampanandalana dia maneho ny olombelona rehetra arak'izay voasoratra eo rahateo hoe na ratsy na maninona hozy na tsara. Zany hoe tsy noho izay fahatsaran'ny olona, izay eritreretin'ny olona ho fahatsarany, tsy noho ny faharatsiany, fa noho ny fahasoavan'Andriamanitra irery izay mandidy maniraka ny mpanompony hanasa sy hiantso ny olona rehetra ho amin'ny fanjakany. Ny antso ny filazantsara dia antso-pitiavan'Andriamanitra ho an'ny olombelona tsy hankanavaka ka andondomany eo am-baravaran'ny fonony tsirairay toren'ny olona tompo fanasana manatitra fanasana isam-baravarany reny hanatrika ny fampakaram-badiny. Dia izany raha teo no ambaran'ny tompo any amin'ny apokalipsy 7:20 manao hoe indro efa mitsangana eo am-baravarana ka mandondono, raha misy mihain'ny feoko ka mamono varavarana dia hiditra ao aminy aho ka hiara-misakafo aminy ary izy amiko. Zany le fanasana, miara-misakafo amin'ny mpanjaka, miara-misakafo amin'izy tompo Andriamanitra. Lay antso na ilay fanasana ihany koa dia arak'izany fahasoavan'Andriamanitra, sy noho ny hoe ry tsara, ry ratsy. Ny mpanompony mba hanasy ireny tsy hankanavaka, mba ho feno ary ho tanteraka ilay lanonam-be dia ny fampakaram-badiny zanany. Na hipon'ilay mpanjaka irery zany, finiavan'ilay mpanjaka samy rery zany, tsy avy amin'ny olona, tsy avy amin'ny fahatsarany, tsy avy amin'ny faharatsiany, fa noho n'ilay fitiavana sy ny fahasoavana lehiben'ilay mpanjaka te hanasa ny olona rehetra tsy hankanavaka ho ao amin'ny fanasany, ho ao amin'ny fampakaram-badiny zanany. Zany no atao hoe fahasoavana, tsy ny fahamendrehanao, tsy ny fahamendrehantsika, tsy ny faharatsitsika, fitiavan'Andriamanitra, fahasoavan'Andriamanitra miantso atsika ho ao amin'ny fanjakany mandrakizay. Miantso na ny fanasana ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra ry havana dia aseho amin'ny alalan'i Jesosy-Kristy, tamin'ny alalan'ny nahafatesany sy nitsanganany tamin'ny maty. Efa nalohany teo amin'ny hazo fijaliana, nividy ny famonjeny ho an'izay rehetra mino azy. Ka ny rehetra mino azy afaka tonga mamaim-poana ao amin'ilay fanasana, ao amin'ilay lanonam-be dia ny fampakaram-badiny zanany ao amin'ny fanjakana. Io antson'Andriamanitra io dia asan'ny fanamasina ao anatin'ny olona tsirairay, fa aseho mivantana ety ivelany kosa amin'ny alalan'ny toriteny tahak'izao ho renesin'ny olona, amin'ny alalan'ny fampianarana, amin'ny alalan'ny fitorianan'ny filazantsara, amin'ny fanambarana ny Jesosy-Kristy. Ry havana malala, isika rehetra dia antson'Andriamanitra, isika rehetra dia antson'Andriamanitra, isika rehetra dia asain'Andriamanitra ho ao amin'ny fanjakana. Fitiavan'Andriamanitra zany, fahasoavan'Andriamanitra zany, famindrampon'Andriamanitra zany. Narovintsika mandreny anaran'i Jesosy-Kristy, antson'Andriamanitra zany. Misy fotoana manaitra antsika ny toriteny, antson'Andriamanitra zany. Misy fotoana manaitra antsika ny hira atanterahana aty amin'ny fiangonana na ny hira-pivavahana ireny, antson'Andriamanitra zany. Misy fotoana manaitra antsika ny teny
aloaka ny vava amin'ny mpanompon'Andriamanitra. Misy fotoana manaiky antsika Andriamanitra mihitsy amin'ny alalan'ny zava-mitranga ka mampitodika antsika aminy antson'Andriamanitra zany. Raha miantso Andriamanitra, inona no andrasany amintsika? Isika mamaly. Fa tsy hanao tahaka ny jiosy niavonavona, tsy ny raharaha. Ary izay nataony indrindra aza dia mbola namono ilay mpanompo izay nirahan'ny mpanjaka, nanasa azy ireo tampitiavana ao amin'ny fanjakana. Ry malagasy eo, antsoina ao amin'ny fiainana mandrakizay ianao izay mandre zao toroteny zao. Ny fiangonana dia mpanompo irahan'Andriamanitra iantsony olona rehetra tsy ankanavaka ho amin'ny fampakaram-bady ny zanany, dia ny fanjakana lanitra zany. Efa voavoatra ny fanasam-be. Aza manao toy ny jiosy sasany izay tsy ny raharaha ny fanasana. Izany hoe tsy nino an' Jesosy, tsy nanaiky azy olay Mesia mpamonjy ka nanda izany antsom-pitiavan'Andriamanitra zany. Aza variana amin'ny asa aman-draharaha tokony atao reny, fa ny lahara-pahamehana dia ny famalitsika ny antson'Andriamanitra. Sy ampy anefa ry havana ny hoe voantso fotsiny, fa araka ny teny eto hoe maro no antsoina nefa vitso no fidiana. Ary zay mampiditra antsika amin'ilay tapany faharoa dia ny hoe nefa vitso no fidiana. Ny dikan'izany teny zany dia zao: miandry valy teny matotra avy amin'ny tsirairay Andriamanitra. Miandry valy teny matotra avy amin'ny tsirairay Andriamanitra. Ny fanoharana dia tsy niantso teo amin'ilay fiantsonana teo amin'ilay fanasana fotsiny. Zao no voasoratra eo amin'ny 112. Ary noho efa niditra ny mpanjaka izany mpihinana dia nahita lehilahy anankiray izay tsy niakanjo fitondra amin'ny fampakaram-bady. Dia natao inona io? Hoy ny amin'ny 12. Dia hoy izy taminy: ry sakaiza, ahoana no idiranao eto? Nefa ianao tsy niakanjo fitondra amin'ny fampakaram-bady. Dia siny izy. Dia amin'ny 17. Ary dia hoy ny mpanjaka tamin'ny mpanompony: afatory ny tongony aman-tanany, dia ario any amin'ny maizina ny ivelana izy, any no ny fitomanina sy ny fikotroany nify. Rehefa nantsona daholo ny olona, tonga ny olona, tonga ny fotoam-panasana, teo daholo ny olona, tonga koa ny mpanjaka, nahita lehilahy anankiray. Nanino izy teo? Tsy nitondra ny akanjo fitondra amin'ny fampakaram-bady. Zany hoe misy akanjo fitondra mihitsy zany amin'ny fotoana fampakaram-bady, fa tsy hoe ny akanjo rehetrarehetra dia mety daholo. Tamin'izany fotoana zany dia tsara ny manazava sy manamarika amintsika fa ny tompo-panasana no manome akanjo ho an'ny olona izay asainy, ka iny izay akanjo nomeny iny mariky ny fanajana azy sy fanajana n'ilay lanonana, dia iny no entiny amin'ilay fotoana hiatrehana ilay lanonana. Le lehilahy ity nefa tsy nanao an'izany akanjo zany, tsy nanaja an'ilay mpanasy izy. Mitovitovy amin'ilay amin'izao fotoana ankehitriny zao misy an'ilay 𝙃𝙤𝙑, na hoe thème hoy isika dia hoe zao ny thème. Dia manaraka an'iny daholo ilay olona tonga amin'ny fanasana, tsy nanaraka thème, tsy nanaraka 𝙃𝙤𝙑 ity lehilahy ity. Inona no nanjoa azy? Miroana avy hatrany ho any ivelany izy. Miroana avy hatrany ho any ivelany izy. Iza ary ilay hoe fidina e? Iza ilay hoe fidina vitsy eto? Ny fidina araka izany dia ireo manao ny akanjo fitondra amin'ny fampakaram-bady, zay ny fidina. Midika zany fa ny olona voavonjy na ny olona tafiditra ao amin'ny fanjakan'ny lanitra dia tsy hoe nandre fotsiny ny antso sy ny fanasan'Andriamanitra, tsy hoe nandre fotsiny ny amin'ny Jesosy, tsy hoe nandre fotsiny ny filazantsara, fa olona manaiky tafy ny fahamarinana avy amin'ny Kristy. Olona manaiky tafy ny fahamarinana avy amin'ny Kristy. Zao no mbaran'ny Galatiana 4:7 hoe fa na iza ianareo no natao batisa ho an'ny Kristy dia mitafy an'ny Kristy. Kristy mihitsy zany le akanjo. Ny fahamarinan'ny Kristy, ny fiainan'ny Kristy, ny maha-izy Kristy mihitsy zany no ilay akanjo tafian'ny olona izay antsoina eto hoe fidina. Izany ny famantarana ny finoana, dia ny finoana marina. Ny finoana marina dia miseho amin'ny fiainana mio. Ny finoana marina dia miseho amin'ny maha olom-baovao. Araka ny ambaran'ny soratra masina iny hoe fa raha misy olona amin'ny Kristy dia olom-baovao izy. Ary ny soratra masina koa dia miteny manao hoe hitafio Kristy, Jesosy Kristy. Zany no amantarana ny olona fidina, zany no iavan'ny olona fidina. Ka raha misy olona tonga ao amin'ny fanasana kanefa tsy mitafy an'i Kristy
roana nivelany izy. Ty fifidianan'Andriamanitra ty rehavana dia mariky ny fiandrianan'Andriamanitra, any hoe Andriamanitra mifidy, mariky ny fiandrianan'Andriamanitra zany. Reo fidiana dia efa nofidian'Andriamanitra tao amin'ny Kristy hatramin'ny voalohany, fony tsy mbola ary ny fanorenan'izao tontolo izao. Hoy ny voasoratra ao amin'ny Efesianina toko voalohany ny 1:4. Ny akanjo fampakaram-bady dia ny fahamarinana tonga lafatra ao amin'i Jesosy Kristy, izay ampitafian'ny ray ny mpino. Zany hoe rehefa mino ny olona dia izy Andriamanitra mihitsy no mampitafy izany fitafiana zany, ny mino. Le fitafiana fitondra amin'ny fampakaram-bady dia tsy ny fitafiantsika, tsy akanjotsika, tsy avy amintsika, zany hoe tsy ny asantsika, tsy ny maizy azy atsika, tsy izay heveritsika ho fahendrentsika, tsy ny fahamarinantsika, fa fahasoavan'Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy. Hoy ny Efesianina toko 2:5-7, fa fahasoavana no namonjenanareo amin'ny finoana, ary tsy avy aminareo zany, fa fanomezana avy amin'Andriamanitra, tsy avy amin'ny asa fandrao isirehare, fa asany isika voaforona tao amin'ny Kristy Jesosy mba hanao asa tsara izay namboarin'Andriamanitra rahateo andehanantsika eo aminy. Misy teny malaza amin'ny teny frantsay nambaran'ny théologiana malaza ity. Hoy izy hoe: nous sommes sauvés par la foi seule, sola fide, amin'ny teny latine, mais la foi qui sauve n'est jamais seule. Zany hoe ny finoana dia tsy zavatra fotsiny manidina na zavatra fotsiny any anaty any, fa ny finoana dia miseho amin'ny fiainana vaovao niraisina atao amin'ny Kristy, amin'ny fahamarinana iainana, amin'ny asa tsara rehetra iainana isanandro. Zany le hoe fidiana. Ny finoana marina dia manambara ny mahavoafidy amin'ny alalan'ny vokatra sy ny vony fanahy masina eo amin'ny fiainan'ny meny. Mandalo fotoan-tsarotra ny firenentsika ankehitriny. Fotoana koa zany hiavana izay ny fidiana sy ny tsy fidiana. Fa izay atao an-tsaintsika dia zao ny hoe tsy misy olona efa voafidy zany no fidiana olona ao amin'ny Kristy zany ka mbola andeha androba, andeha hakafananan'olona, ampahory ny hafa, anakarama olona hanimba ny mpifaninana ara-politika amin'ny teny, anakarama olona hanimba ny mpifaninana ara-barotra sy ara-ekonomika amin'ny teny. Tsy misy olona efa voafidy zany handainga, halainga mandrakariva no ambara amin'ny olona noho ny fitiavan-tena, fitiavan-tseza, fitiavam-boninahitra. Tandremo hitan'Andriamanitra avokoa ireny, ary amin'ny fotoana, amin'ny fitsarana, any amin'ny maizina, any ivelany, any no hisy ny fitomanina sy ny fikotroan'ify. Araka ny 7:7. Zao ny fanontaniana ho antsika rehetra. Efa niesoronao ve ny akanjo maloto ny fahotana sy ny fiavonavonana? Efa niesoronao ve ny akanjo ny fitiavan-tena? Ary efa notafianao ve ny fahamarinana tonga lafatra ao amin'ny Kristy amin'ny alalan'ny finoana sy ny fanekena azy? Miseho amin'ny fiainanao ve zany amin'ny alalan'ny fahamasinana, ny fitiavana marina ary ny fiainana ny fahamarinana? Tsy mihatsara velatsi. Rehavana malala, antsoina tokoa isika, antsoina ny olona rehetra, saingy ny fidiana dia hita amin'izay mitafy ilay akanjo fitondra amin'ny fampakaram-bady dia Kristy ireriany. Zao ary no antso. Hoy Jesosy hoe fa maro no antsoina nefa vitsy no fidiana. Antsoina ao amin'ny fanjakany mandrakizay ny olona rehetra, kanefa miandro valiteny matotra aminao izy. Aoka tsy ho voafitaka amin'ny fiheverana hoe efa tonga ao am-piangonana, efa ao anatin'ny rejistry ny fiangonana ny anarako. Tsy ampy zany. Raiso amin'ny finoany Jesosy Kristy, mibeba marina, ary aoka
ny fanahy masina hanome ery antsika anarahantsika an' Jesosy Kristy ka iainantsika ny fiainam-baovao izay natolony sy natafiny antsika mandra-piveriny ray andray atsika ho any amin'ilay fanasana lehibe dia ny fampakaram-badiny zanak'olona. Rehefa tonga Andriamanitra hijery ny vahiny tonga ao amin'ny lanonany ao amin'ny fanasana dia ho hita fa mitafy ny fahamarinana ao amin'ny Kristy tokoa isika ka ho tafiditra ho voaray ho ekena ho isan'izay fidina ho amin'ny fanasana mandrakizay. Fa maro no antsoina nefa bitso no fidina. Amen. Andray mbola hiara hivavaka isika ry havana. Ry Andriamanitra rainay izay any an-danitra, misaotra fa Andriamanitra velona ka miteny aminay isan'andro ianao, ary izany teninao izany no antoka hanananay fiainana ary fiainana be dia be ao aminao. Ianao tokoa dia miantso anay rehetra ho amin'ny fanjakanao noho ny fitiavanao sy ny fahasoavanao. Indraindray anefa izahay miavinavina, manampitsofina, eny mandaha mikerisetra mihitsy aza manoloana ny antsonao. Indraindray koa nefa izahay mamaly ilay antsonao kanefa tsy mety mitafy ilay fahamarinanao Jesosy Kristy, fa ny fombanay ratsy ihany no ataonay, ka tsy hanam-pamasinana, mbola ny fitiavan-tenanay no ampanjakanay. Tsy mangina nefa ianao ry Tompo, fa te hanafaka anay. Koa indro ary Tompo, avaozinay eto anatrehanao ny fanoloran-tenanay, anaiky ny antsonao, ka mba ho tena fanoloran-tena marina tokoa eo anatrehanao, ka afoy ny lalandisonay izahay, fa andeha araka ny sitraponao izay ampianarinao anay. Ampio hijoro amin'ny finoana marina
ka efa be amin'ny asa tsara rehetra azoto amory vokatra ho anao. Mivavaka izahay ho an'ny fiangonanao mba ho tena jiro sy fanasina ka hitondra fahazavana ho an'ny manodidina azy ho an'ny firenena sy izao tontolo izao. Da io ny mpitandrina sy ny ankohonany, ny dekonina sy ny loolony, ny mpandray fanasan'ny tompo, ny vita batisa rehetra, ny vahoaka kristianina tsy akanavaka, mba tena iombona ka tsy hikatsaka fa tsy izay hampandrosoana ny fiangonanao. Ny FTV ny fiangonan'i Jesokristy eto Madagasikara ajoroy sy amafiso iorona amin'ny finoana marina anao ka tena vavolombelona anambara ny atsaranao ka ataona olona maro ihany koa ho amin'ny fanjaka anao Andriamanitra. Ireo birao mpiandraikitra FTV, ny mpiandraikitra FTV, ireo mpanatanteraka rehetra izay hiatrika ny fivoriana voalohany amin'ity volana Oktobra ity, omeo ny fanahy ny fahendrena sy ny fahazavan-tsaina avy aminao ka izay sitraponao irery ihany ny no tanteraka amin'ny fiainan'ny fiangonanao. Mivavaka izahay ho an'ny firenenay, tsy miafina eo anatrehanao ny zava-misy miandrandra famonjena sy fanafahana ho afaka migeja ny faharatsiana maro samihafa izay Andriamanitra. Ao aminao Jesokristy irery ihany no antoka nananay fifaliana sy fiadanana ka akasika fon'olona maro anehnao hitodika aminao, ka ireo mpitondranay sy ireo manana andraikitra rehetra ato amin'ity firenena ity dia anao sy anatanteraka ny asany amin'ny ovitra sy ny tahotra anao Andriamanitra. Ary ny vahoaka kosa ahafoy ny lalan-dratsy fanaony sy ny sampy amin'ny endriny samihafa entina andrafina anao Andriamanitra ka dia hositranina ao ny taninay. Mivavaka izahay ho an'ireo marary, ny azo pahoriana, ireo mandalo ady sarotra maro samihafa, omeo toko Tompo fa ianao dia tsy mba mahafoy na masaraka azy ireny, indrindra ireo izay mitady fatratra ny tavanao ka hanome fitsarana ho azy ireny ianao. Izany sy izay rehetra maso anay Tompo, tanterao aminay araka ny haben'ny famondraponao sy ny fitiavanao, ary dia akambanay izany vavaka izany amin'ilay vavaka nampianarinao Jesokristy manao hoe: Rainay izay ny andro, ho amasina ny anaranao, mitondra ny fanjakanao, atao ny sitraponao, ny fantanjaka ny andro, ny oen'ny fanjakanay, amin'ny laon'ny kay, tahakina ny fanjaka ny pekanay, aiza mitondra ny fapakanao, fanafarana, fanafanjaka ny sinery, fanafona. Riavana malala, andeha hitsangana sika hiaraka hanonina ny fanekempinoana apostolika izay iraisantsika amin'ny fiangonana manerana izao tontolo izao. Mino an'Andriamanitra sy Tompo manaraka sy ny tanao, ary mino Jesokristy zanakay tokana tontsika, izay mitolotolona ka amin'ny fanahy nateraka nahivitriny, mitsaraka kakakonsiraka, mbola taminay fizariny, marika ny leziny, nihitaka ny fiainantsika, nisanaka marika amin'ny fahately, niakatra amin'ny lanitra, nipetraka an'Andriamanitra Jesosy, ary alina ny tsara vela sy maty, ndiny fahamasinao, fiangonana masina manera zao tontolo izao, fiangonana masina, ny famelan-keloko, ny fitsanganany tena maty, ary fiainana mandrakizay. Amen. Miara-mipetraka sika riavana. Sotan'Andriamanitra lehibe sika riavana, fa totosa somatsara ary lavrary ny Fanompoampivavahana izay nitanterantsika tamin'ity anio ity. Amarana ny fotoana isika ka ho ataontsika ny hira fa 5:700 andiny ny voalohany, fahatelo ary ny faefatra, ary dia apetraka ny tsodrano. Aoka hitsangana ny fiangonana. See
zao a no afatra ho antsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo. Sambatra ny firenena izay manana an' Jehova ho Andriamanina dia ny olona ny vodiny olovany. Eny an-danitra no hitsonjovan'i Jehova, mijery ny zanak'olombelona rehetra izy. Eo amin'ny fonenany no hijereny ny mponina rehetra ambonin'ny tany. Dia izy mpamorona ny fon'izy rehetra sy mpamantatra ny asany rehetra. Tsy misy mpanjaka voavonjy ny amaron'ny miaramilany, ny olo-mahery tsy voavonjy ny haben'ny heriny, ny soavaly tsy azo itokiana ho famonjeny, ary tsy mahavonjy ny haben'ny heriny. Indro ny mason'i Jehova, mitsinjo izay matahotra azy, dia izay manantena ny famintrampony, mba hanafaka ny fanahiny amin'ny fahafatesany, sy hamelona azy raha misy mosary. Ny fanahintsika miandry an'i Jehova, famonjenantsika sy hampingantsika izy, fa izy no hifalian'ny fontsika, satria ny anaran'ny masina no hitokintsika. Jehova, aoka ny famindramponao hitoetra aminay araka ny anantenana ianao. Raisa amin'ny finoana ny tsodrano izay atolotra anareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Mitay anao ny Tompo ka miaro anao, mampamirapiratra ny tavany aminao ny Tompo ka mamindra fo aminao, manandratra ny tavany aminao ny Tompo ka manome anao fiadanana. Amen. Petraka mivavaka mangina isika. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary Fanahy Masina. Amen.